miarabantsika rehetra ary aneo hevitra ny tena koa manoloana ny fanendrena premier ministre omaly ariva iny. Ny amiko dia tsotra tolona natao ary filohan'ny tolona no filoham-panjakana amin'izao. Dia mirahalahy izy ireo fa ny ray no filoham-panjakana ary ny efatra ambiny dia lefitra. Ny tolona ireo ary namono tenany nanao viverinaina ny ainy ka inoako fa tsy hanao tsirambina an'izany satria tena misy riska lehibe no miandry azy ireo raha ohatra ka tsy tody izany tolona izany. Ka noho izany tsy tokony hametraka fisalasalana isika mahakasika ny fanendrena an'iny premier ministre iny satria betsaka no mitady ny toerana io ary nrehetrarehetra nandalo entretien ary nisy ihany koa ny enquête de moralité natao azy ireo. Amiko manokana tsy misy fisalasalana fa mifantako fotsiny manana didy sy andraikitra lehibe izy manoloana ny tenin'ny filoham-panjakana izay nanao hoe tsy maintsy fongorona ireo izay rangory fototry ny fahantrana eto Madagasikara. Ampy izay teny feno izay foya fa mazava fa ny olona rehetrarehetra izay navitany tsy mety dia io premier ministre eo no isany hametraka an'izay fandaminana izay. Vaovao mivoaka maraina teo efa niasa izy nametraka IST na interdiction de sortie du territoire amin'izao fotoana izao ho an'olona ambony rehetrarehetra izay niaraka tamin'ity fitondrana ity. Décision goavana izay. Eto koa zao mbola manentana anesorana ny nationalité ny Andrinirina Rajoelina izay efa fantatsika fa efa tsy malagasy intsony ka esorona ny nationalitény mba tsy hafahany manakorontana ny firenentsika. Eo koa famerenana ho an'ireo izay namboatra an'ity firenena ity an'ireo vola izay nankalarindreo nasitrindreo naizanaiza amin'ity tany izay iainantsika ity. Andraikitra lehibe zany ho an'ny premier ministre ka tsy androantsika tsara azy andrasantsika roa volana telo volana tsy misy ny zavatra taony tsy tratra ny fanamby izay napetraka sy ny andraikitra izay napetraka aminy manana droit feno ny solombavam-bahoaka ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny fanesorana azy amin'ny andraikitra izay sahaniny. Ka hoy hoe atokisantsika ireo filohantsika ireo matokisanay solombavam-bahoaka nareo zao miteny zao dia isany niatrika an'ireny tolona ireny na talohany na tamin'ity faranty ka noho izany tsy possible mihitsiny no variana mahakasika an'izay filalaovana ny ezaka nataony rehetrarehetra amin'izao fanovana izay atretsika zao ka tsy maintsy madio ty firenentsika ity ary tonga amin'ny fanovana rafitra izay ilainy vahoaka malagasy izao fanjakana amin'joro izao. Hita koa ny vaovao miely amin'izao fotoana izao mahakasika ny fisamborana sy ny fanaovana perquisition tranona olona nitondra teo aloha izay mbola mitondra koa moa amin'izao fotoana izao satria misy ny sasany solombavam-bahoaka. Tsara fantatra dia izao malaky loatra tsika raha ohatra ka hanome tsiny sahady an'izao fanjakana amin'joro izao. Mbola fiatomboana izao avelao izy ireo iasa dia anjaratsika manara-maso. Aza mbola malaky manome tsiny hoe raha ianona madio raha ianona ohatran'izao tsy fanjakana ianao fa olon-tsotra avelao ny fanjakana anao ny asany. Mahakasika ny perquisition mahakasika ny fisamborana normal be izany satria raha ny rumeur izay misirkule amin'izao misy vola manodidina ny 18 milliards miparitaka any anakorontana an'izao fanjakana amin'joro zao. Manome tsiny amin'ny fanjakana ve tsika raha manao ny asany zay tsy tsara ny olona matoritory manana retina. Fanovana no tadiavintsika vitatsika nanala ny fitondrana jadona teo aloha tsy famerenana jadona zao tompoko fa fanadiovana ary fanaraha-maso ihany koa mba tsy hisiany korotana eto an-tany sy ny firenena. Nandrasantsika amin'izao fanjakana amin'joro zao dia ny fanadiovandreo andreo zavatra tsy nety rehetrarehetra teo aloha indrindrandrindra fa ny fanovana rafitra. Ka oka tsika ho tony raha ohatra ka misy an'izay fisamborana izay
fa misy ahiahibea misy amin'izao fotoana izao makasika ny fanovana zay andrasantsika mitakitsika dia ny fanovana rafitra apetraka amin'izay ity centralisme ty ajanona tanteraka alevitsika mihitsiny ity centralisme ty torohevitra nareo dia ny fametrahantsika na ny état fédéral na ny autonomie des provinces zay ihany no afahantsika miala amin'izao fantrana izao mba mitovy ny fampandrosoana ny firenena rehefa mipetraka ny fanomezana ny fahaleovantena ny province tsirairay na ny faritra tsirairay zay no zavatra andrasantsika fanovana izany mitaky fotoana tsy be ny zavatra nangataindreo roa taona dia andrasantsika zay samy manaramasotsika fa aoka atsika tsy hanometsiny be fahatany fa misy zavatra ao ny vikomo tsy mikitrandrery fa miandry an'izay ezaka ataondreo zay tsika sady manampy andreo koa ka eto zany ny antsoko atsika rehetrarehetra mba tsy ampitovy ny mpanao politika migadra sy ny gadra politika ny mpanao politika migadra tompoka dia ireo olona zay na vita tsy mety tamin'ny fotoana nitondrany nangalatra nanodikodina volam-panjakana nanao afera maloto maro isan-karazany raha migadra izy tsy gadra politika fa mpanao politika migadra fa ny gadra politika kosa dia ireo olona zany mamoaka hevitra tsy mitovy amin'ny mpitondra zay amoronana dossier dia gadraina zay no atao hoe gadra politika zay no divantsika tsy mety zay tokony isy ny fahalalahana maneho hevitra tsy tokony hampigadra velively ka sao dia fangarotsika zay zavatra anankiroa izay fa aoka atsika tsy hanam-pandeferana amin'olona zay manodikodim-bolam-panjakana na koa alahelo azy ireo ijoro anao avokandreo fa ty tsy meloka ty olona tsy nanao an'izao ty olona voahiraka fa tsy décideur rehefa irana aminao zavatra tsy manjary afaka tsy manao anao fa rehefa nanao anao zany misafidy izaka ny vokany ka tsika ajanona amin'izay itya malahelo lava ho an'olona zay manao tsy mety manao zavatra tsy manjary ampina izy fa ampanaraina lalàna fa tsy hoe varovana satria namana na olo-pantatra zay kosa aloha tsy tovizantsika hevitra ka samy ho tainjanahary aby tsika rehetrarehetra